mahakasika an'izay voka-pifidianana izay mofo dia manana ny heviny Andriamatoa Nicolas Andrenasolo izay mitsipaka ny amin'ny mety fanoherana n'izay vokatra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho avoakan'ny CES izay ho arahantsika kosa ny andindiny. Manohitra ny mety fanoherana ny voka-pifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay avoakan'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana Andriamatoa Nicolas Andrenasolo. Nambaran'ity mpanao politika ity fa efa samy nanana solotena tao amin'ireo rafitra rehetra misahana amin'ny fifidianana amin'ny vondrona sy atoko politika rehetra ary tokony apetraka amin'ny fahendren'ny mpikambana amin'ny CES sy senita ny zavatra rehetra. Fa ny fifidianana moa tsy misy foana zany resy, tsy misy mandresy zany. Fa io zany rehefa misy ny olo mandresy dia tsy misy hoe lazana fa eo karabato hoe ohatran' zao ity resaka bilete tokony ateny io olona reo nge manana olona any amin'ny resaka ho an'ny mpanjakana tsy matetika ireo daholo ny ireo quantité manerana ny Madagasikara io zany manana olo amin'ny CES sy manana olo amin'ny senita akoatran'ireo indépendant zany. Na dia zany aza tsy manana sarotra ihany zany anaovanao hoe serisetanao zay hoe tsy fahatokisana ireo any mpanjakana roa reo. Namoaka ny senita dia za matoky fa tsy dia miala amin'iny koa zany ny valim-pifidianana ny avoakan'ny CES zany. Fa io moa angatana fahendrenareo zany manana ny maizy azy zao olo reo fa tokony ho avela amin'izay zany le fivoizana hoe voavidim-bola ny CES voavidim-bola ny senita izy amin'ireo antetereo moa na ny mpanohitra na sy ny mpanohitra tsy manana olo agnatin'ny zavatra io. Heverin'Andriamatoa Nicolas Andrenasolo ihany koa fa tokony tsy hisy ny faniliana eo amin'ny mpandresy sy ny resy amin'ny fifidianana. Ireo olona reo rehefa manao rekety zany zareo vomon'olona manao rekety. Fa ny rekety moa matetika presque zany rehefa mamoaka résultat saramregny zany mambarasy CNV na any amin'ny senitany amin'ny fotony zay vomorona resaka fitoriana sanam'izay. Ka sahala zany ny ady hoe agatako mivoaka malagasy indrindra zay mpanao politika tokony tsy votsony hoe ampiady ny malagasy amin'ny malagasy satria mizaly ny vahoaka raha malala zany. Satria za zany mipetraka any amin'ny fotony mahita ny problème vahoaka zany. Mahasaby hoe mangery firy zany hoe tsy mihinan-kany zany. Mahasaby amin'izay tsy fandriam-pahalemana indrindra. Ka izay ve dia motodratsika firy-taona koa. Fa tokony hiara hiasa ny mandresy tsy tokony sanirikiriky ny resy fa tokony hiara hiasa tsara amin'ny hoe fiaraha-mitantana ihany zany zay zany lara-pahamehana. Heverin'Andriamatoa Nicolas Andrenasolo fa ilaina amin'ny fiaraha-miasan'ny rehetra ahafahana mampandroso ny firenena.